Fa mikasika kosa ny tontolon'ny fitaterana sy ny fifamoivoizana mampatsiahy ireo lalàna mifehy ity sehatra ity eto Madagasikara. Ny ministera ny fitaterana sy ny toetrandro tamin'ity androany ity ka anisan'ny nampatsiahiviny tamin'izany ary moa ny lalàna momba ny fampiasana n'ireny fitaratra mainty amin'ny fiara reny na ny vitre fumée zany. Eo ihany koa ny fampatsiahivana ny lalàna mifehan'ireo fiara manana familiana ankavanana na volant droit. Nampatsiahivin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny toetrandro fa tsy azo atao intsony ny fanafarana ny fiara amin'ny familiana ankavanana na amin'ny volant droite ary tsy azo natao ihany koa no mivezivezy eto amintsika. Ankoatr'izay, voarara lalàna koa ny fampiasana ny vitre fumée ho an'ny olon-tsotra. Ny lehibe ny androm-panjakana, ny parlementaire, ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta, ny maso ivovahiny, manambonina ambony ary ny lehibe ny faritra ihany sisa no afaka mampiasa ny vitre fumée. Notsindrin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny toetrandro fa ho an'ny fanafarana ny fiara vaventy sy ny camion mihoatra ny 3.5 taonina dia tokony fiara niasa tsy mihoatra ny 5.10 taona no azo ampidirina eto Madagasikara ho fanarahana ny didim-panjakana 7 tsipika aotra 30 tamin'ny 9 oktobra tamin'ny taona 7 ho an'ny fiara fitaterana mihoatra ny 3.5 taonina kosa dia tokony ho fiara efa niasa 10 taona ihany no afaka farana ary ampiasaina eto amintsika. Ireo fiara tsy manaraka ny lalàna voalaza ireo dia tsy afaka mivezivezy eto amintsika ary mety voasazy ny lalàna.